Ny teny zaraina izay omenantsika anindray ry havana dia ireo toetra telo izay ananan'i Jesosy Kristy. Voalohany amin'izany dia mpiandry tsara izy sady mifankahazo amin'ny olona tarihany. Araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 10:7-11 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Toetra faharoa dia ny fananan'ny tompo toe-po te hamonjy hatrany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 10:10-12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia tahaka ny ahafantaran'ny ray ahy sy ny ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Ny toetra fahatelo dia ny finiavan'i Kristy hampiray ny ondriny. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 10:10-12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiainy feoko. Ary ho tonga andiany ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary ianao hitoerany toy izany koa ve? Mandra-pioana tompoko.